Zay zany fanazavany mpanazatra Aliou Cissé zay niaito tokoa izy fa dia mahay baolina ny malagasy ary niakatra ny baolina kitra malagasy ho an'ny mpanazatra malagasy kosa zakino ho an'ny Nicolas Dupuis ohatrany ahoana ny fomba fahitany sy ny fanazavany ny lalao iny raha ny vahiny tamin'ny fandarana foot challenge teto amintsika i Nicolas Dupuis izy malasa teo dia nilaza fa match bonus averiny foana zay match bonus zay raha maro no miteny hoe kiondalana ho amin'ny fandehanan'ny ekipa pirenena malagasy any amin'ny CAN 2024 iny lalao iny ho azy kosa dia atao hoe lalao fanampiny satria mbola tsy ahafahana mamaritra ny mety ho toerana misy ny Barian'i Madagasikara mitoy ny fifaninanana tanteraka ny nofinofin'ny Nicolas Dupuis ny hoe akaisa dikan'izay akaisa zay dia hitazona sahala farafaratsiny teto amin'ny tantsika totosany ezaka nataony rehetra amin'izay tamin'ny fangalana ireo mpilalao malagasy mila ravinahitra ny ivelany za eto dia mahita nanao fa dia tena ny ilaina ireo malagasy mila ravinahitra ny ivelany hatreto aloha zany raha fitinana eo anatin'ity groupe misy any Madagasikara ity tsara toerana aloha Sénégal sy Barea zany amin'izao fotoana izao satria samy manana isa efatra avy manahoana kosa ny toeran'ny Guinée équatoriale sy Soudan azo atao hoe fa ratsy satria faharesena roa tamin'ny lalao roa no azony Soudan zay resika tany an-tany tamin'ny isa telo noray raha tsy ahivina omaly dia resin'ny Guinée équatoriale tao an-tany tamin'ny isa ray no ohatrandray Soudan zany hoe misokatra tanteraka ny fifaninanana ho an'ny malagasy sy ny Guinée équatoriale atao hoe le double confrontation zay hatrany moa no resaka mandeha amin'izao fotoana izao io ny ankinan'ny fandehanan'ny malagasy any midinga amin'ny famarana ny CAN 2024 iona amin'ny mivantana zany hoe manao ny lalao mandroso sy lalao miverina ao anatin'ny andro vitsivitsy i Guinée équatoriale sy ny malagasy ny volana oktobra ho avy zao anana ny hoe toerany mihitsy izay lalao ataon'ny Madagasikara sy Guinée équatoriale izay andiary aloha raha antsika indray ny fanazavana nentin'ny mpanazatra malagasy sy ny kapiteny malagasy taoriny ny lalao iny. On a dit avant le match que d'abord c'était une grande fierté pour nous de jouer contre le Sénégal, équipe mondialiste, première équipe africaine. On est très fiers de ça. J'ai dit à Aliou Cissé avant le match, j'étais très fier de lui serrer la main aussi. Le grand Sénégal, c'est quand même la plus belle équipe africaine du moment. Donc oui, on avait dit en début de match et avant le match que le partage des points serait déjà un très bon résultat pour nous. Je ne vais pas dire le contraire après le match. Au-delà de ça, on est revenu 2 fois au score. On a essayé, j'anticipe un peu les questions, mais on a essayé de poser notre jeu parce qu'on ne pouvait pas lutter dans le domaine aérien et dans le domaine physique avec les grands gabarits sénégalais. Donc on a essayé de simplement poser notre jeu et on a joué contre le Sénégal comme si on avait joué contre n'importe quelle équipe finalement, en essayant d'imposer notre façon de faire. Et je trouve ça, et je félicite le capitaine, et je vais féliciter ensuite les joueurs, je trouve ça génial d'avoir pu tenir la dragée haute aux Sénégalais et voire même au niveau du jeu, avoir montré des choses qu'on n'a pas vu de l'autre côté. Le Sénégal, depuis le tirage, et depuis qu'on connaît la poule, Guinée équatoriale, Soudan, Madagascar et Sénégal, le Sénégal, c'est sûr, on le sait, va terminer premier de la poule. En tout cas, on le suppose. Donc, il faut aller se battre contre la Guinée équatoriale et le Soudan. On avait bien commencé au Soudan, mais on a vu hier que la Guinée avait battu le Soudan en Guinée, 1-0. Donc, il fallait qu'on fasse quelque chose aujourd'hui. On est persuadé que le Sénégal était capable, était capable de gagner, aurait dû gagner ces 6 matchs. De par son statut 24e FIFA, elle joue contre le 107e, elle doit gagner à tout prix. Et on part de ce principe-là, qu'elle doit gagner à tout prix. Et s'il y avait une équipe qui était capable de prendre 1 point ou 3 points au Sénégal, c'était peut-être nous. C'est ce que j'avais dit, et c'est pour ça que j'appelais ça un match bonus.